ireto zany ny fanamariana izay mety hoe samy nanana ny zavatra hita ny mpanao gazety teny fa ny ainako sy ny tsapako izay no ho tantaraiko. Ny fanamariana voalohany hitako dia ny hoe na manahoana aloha dia mbola mipetraka ihany ilay hoe institution, na manahoana mbola mipetraka tsara ilay hoe fahefana ananan'ny mpanao gazety. Ny fiteny azy moa dia hoe quatrième pouvoir. Ny antony hitenenana an'izany dia zao: tsy nisy démarche administrative natao hoe naka lalana tetsy na teroa na ohatrohatran'izany, fa ny vory teo amin'lohany ny tsangam-bato dia nanapa-kevitra hoe ndao andeha ampilaminana hoeny amin'ny antenne raim-pirenena. Rehefa nanomboka tafavory ny mpanao gazety dia tonga teo ny fiarakodia 4x4 pick-up ny hémorragie feno zandary zany mpitandro filaminana tao anatiny tao. Dia nisy fifanankalozan-kevitra avy hatrany zany ny mpitarika ny hetsika dia nanatona dia hoe ahoana ny fandehany dia hoe ahoana inona le ataon'ny hémorragie ovy andrava mouvement sa hiaro an'le mouvement sa anona. Dia nefa rano moa zany tena tampiralahina zany resaka zany hoe tamin'ny voalohany aloha dia hoe alao zay eo aloha hoy ny hémorragie, fa avy eo dia alao zay anaraka avy ato aoriana. Tsy nisy hoe naparitaka na ohatrohatran'izany. Zay aloha zany anisany nanamarika anankiray hoe mba maro ihany mantsy ny olona nanao karazana fihetsehana na ohatrohatran'izany na dia vitsy dia vitsy aza dia hiarana hoe aparitaka na ohatran'izany. Misy antony zany matoa hoe avelao anao an'izay diabe zay ny mpanao gazety ray zay. Faharoa, teny an-dalana rehetrretra izay nolalovana dia misy olona mijoro eny amin'ny moron-dalana. Matetika mantsy raha ohatra hoe sanatriany vava hoe fanakorontanana ny ataonao na fihetsika makany amin'ny hoe tsy izy na fa cause juste no nitsanganana, dia hita eny amin'ny tarehan'le olona manamoron-dalana eny zany misy mankahery, misy aza mitehaka, misy manao 5-5, misy miteny mihitsy hoe zahay manoana hatrany ampiandohana. Tsy misy olona nanatsatsotsatso na manaraby na ohatrohatran'izany, fa dia nandeha soamantsara ary ny fihetsiky ny mpitondra fiarakodia koa dia nisy fotoana ohatra tsinona tena tafiditra ihany tanaty arabe ny filarana dia nanaraka ampilaminana avy eo ariana tao. Indrindrandrindra ohatra efa nanomboka niditra ny tonelina dia nivoaka taty amparibe taty dia feno ny arabe, niakatra n'iny ankady lalana iny dia le ilany anankiray iny zany tena feno, zany hoe nanaraka avy any ariana avy any nataon'ny fiara. Dia ny olona eny amoron-dalana dia zay, sasany mikopakopaka eny amin'ny varavarankely, sasany koa moa mitady ny hoe aiza ny tarehan-drabe, aiza ny tarehan-rakoto, ahoana ny fandehany dia karazany mafy ilay fientanana satria na dia nitapina aza ny vava dia navita ny hira, navita ny tsoka kiririoka ny mpanao gazety, ary ilay fiarah-mientana tao anatiny tao zany dia atao hoe
nafinaritra, tsy nisy hoe efitrefitra nampisaraka, tsy nisy hoe retsy avairina retsy aviatsy, fa ilay cause izay hitolomana no nampitambatra tao anatiny tao dia tanterahana izay lafiny izay. Ka iresaka sika zany a, voalohany aloha ndraindray misy zavatra misy mamilana any resaka. Misy zany mamilana hoe inona nganareo manao ratsy no matahotra, inona ny atahorana lalàna, nganareo tsy maty manota nga ohatrany. Aty ampiandohana de averina tsara fa ny mpanao gazety ene nandray anjara tamin'ny fandrafetana ny code de la communication io zay natao tany Antsirabe. Zany hoe isika de mankasitraka ny fametrahana norme, sika de mankasitraka ny hoe asina fandaminana izy ty, asina fitsipika izy ty. Ndraindray mantsy tonga de misy mamilana hoe nareo zany mitady tsovofe, mitady tsoatran'izao tsy any. Fa efa nisy zavatra nitapahana, efa nisy zavatra ny fanekena tany aloha. Ary zay ndraindray ny mampalahelo am'le izy satria ny filoham-pirenena de niteny hoe ka ny zavatra nitapahanareo tany Antsirabe ihany ene io toerinareo ankehitriny io tsia novaovaina de manière unilatérale. Kitikitihana am'izay zany le code ny lohan'ny nandefasana azy teny amin'ny anteny meram-pirenena, teny amin'ny anteny meran-doolona, de novaovaina le zavatra efa tapaka tany Antsirabe. Zany io manahirana io, fa tsy hoe le tapaka tany Antsirabe ihany a de io le toerinay, tsy zany. Nisy nanova, nisy nanambomboatra arak'izay nampety azy le izy, ary maro ny zavatra mety hitera-doza ao anatin'ilay fanovanovana n'ilay andininy. Ary le fanovanovana n'ilay andininy dia misy toetra mankany amin'ny hoe ahoana no anakendanany reto mpanao gazety reto, ahoana no angejana reto organe de presse reto, ahoana no hitanao be zany le izy ao anatin'ilay toko sy andinin'ilay projet de loi. Io le atolotra, io le efa namandeniny teny amin'ny anteny meran-doolona io. Ka tsy piatsika mazava tsara fa isika dia mankasitraka ny fametrahana lasitra mazava tsara, ary tokony fanarahana zany. Aza tonona fa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena mihitsy ene no mametraka an'ilay hoe dépénalisation du délit de presse. Fa tsy isika eto Madagasikara no mamorona an'izany. Ka zay zany aloha atao bazy ery am-piandohana. Fa misy mamilana hoe nareo zany tsy te ho fehezina, tsy tianareo asiana kody zany, tsy zay. Le nisy ny hevitray, le nisy ny sosokevitray, le ny fanarahana, nisy fitondram-panjakana tam'izany, nisy communauté internationale tam'izany, ny entité rehetrretra, ny opérateur, kitikitika ny média sy ny karazany tany Antsirabe efa nandrafitra zavatra. Fa le zavatra narafitra tany a, io novaovaina aty amin'ny 2016 io. De rehefa novaina le izy de be ny andininy
manahirana miampy an'izay mbola novain'ny tery amin'ny antenimiran-dolona koa tamin'ilay article 85 hoe tsy maintsy ny tompony no atao directeur de la publication. Manimba zavatra zany. Be de be ny article ao, impiry nareo no hoe mba ataovy manenika amin'ny Madagasikara ny radio nareo, voasaka n'io kody io zany raha lany io. Tsy mahazo manao an'izany efa tsy ny RNM sy ny TVM no mandrakotra amin'ny Madagasikara. Efa tany amin'ny République Socialiste zany makaty. Ao anatin'io kody io misy hoe azo atao ny maka n'le fitaovana na caméra zany na telefona na inona. Raha mbola manao dia azo atao manakatona n'le radio na télé na gazety. Be de be ny zavatra lasa manahirana ao anatiny zany hoe trop d'interdiction. Mihoatra amin'le hoe fahafahana tokony ho azo. Efa nazavaiko taminareo moa zany tamin'ny faraparany manginy fotsiny le loi sur la cybercriminalité, le hoe azo fonjana mandohatra any amina 100 millions d'ariary zava-doza zany le izy nisy ny kitikitiky. Izany article 20 amin'ny loi sur la cybercriminalité zany efa mifoanana tamin'le dinikasa tany Antsirabe, de nisy namerina indray na natsofoka tamin'le ty code ity. Ary zavatra manahirana ankoatran'izany de hoe fa maninona no nendrasana an'izao firohora tsy iravan'ny baolina zao no asisikiaingana ary atao maiky afangaro amina projet de loi miisa 412 eny amin'ny antenimiram-pirenena, nefa 209 article. Inona zany mauvaise foi zany? Inona zany mauvaise gouvernance zany? Inona ny atahorana? Zany hoe ty zany efa tsisy débat d'idée tsony azo atao eto Madagasikara, efa tsisy dialogue azo atao, tsy zavatra azo amboarina, tsy azo ahitsy, fa efa zay ny tapaky ny exécutif, tsy maintsy laniny io de lany io, na de mipetraka raha zany article manahirana be de be zany. De zay ilay nitsanganana. Za manokana efa niteny tamin'ny fandarana anankiray, efa nitenenitsika zany. Inona moa zany le hoe 4e république? Inona moa zany le rupture avec le passé? Inona moa zany le hery vaovao any Madagasikara? Mova tsy mba ametraka zavatra metimety kokoa, tsaratsara kokoa, miohatra am'izay nataony ny tany aloha tany. Fa no mifanohatra am'izany zany misy raha efa mba nanomboka nena zavazava le fahalalahana, nanomboka efa mba nisokatsokatra le izy de le 4e république no mamerina ny vanim-potoana any amin'ny régime socialiste ny 2e république. Raha mamaky an'le code ianao, manery ny olona nao sivana, ary raha mampiasa ny ina ny lazantsika azo hoe fahalalahany le olona, de be de be le article miambina azy. Zany hoe na tsisy mibedy aza de any amin'ny ny liberté de conscience nao mihitsy zany no tohitohin'ilay code de la communication. Ny tena manahirana amin'izy ity de lasa ohatrany hoe adiny mpanao gazety rery. Ary zay le fanamarihana tiako ho raisina, satria zao mihaino radio ny tena, mijery télé ny tena ohatran'izany. Kapobeany aloha atao hoe nafinaritra
natanjaka tsara ny mouvement zay nandeha tamin'ity androany ity. Fa ianao zany miaino an'le ohatra fotsiny le olona amin'ny telefona zay manoana anareo ho avy eny zay hoarakatsy zany foana problème eto. Tsangana ry rado rabarlala izy anakefatra hoe zao ny problème-nay de amin'ny telefona na amin'ny télé na amin'ny micro-trottoir na amin'ny inona no miteny hoe toanatsika ny Airmaty jerenge ny mahazo azy. Fa finalement le tompon'le cause ihany no miady amin'le causeny. Ary zay le fanamariana tiako hotsipihana satria rehefa tena nydinihako zany le karazan'le plahatra sy nohatran'izany ankoatran'izay citoyen vitsivitsy nanoana avy ao arina avy ao dia saika mpanao gazety daholo. Fa za de samy laza hoe tokony tonga nandeha nilahatra teny daholo ny patron de presse rehetrretra raha tsy teny afa-tsy ty article 85 ty fotsiny ohatra. Tokony nidina teny daholo ny mpikirakira anton'le hoe trankala mpifandraisana internet sy ny karazany. Tokony nidina teny daholo satria concerné daholo zany karazan'olona teneniko zany. Na toke ny technicien na ny concerné. Ianao le mpiditra telefona reny, ianao lay mpieno fotsiny, ianao le mpijery télé, satria ianao mpamaky gazety. Satria ny fiatraika an'ity lalàna ity de any amin'ny radio, any amin'ny télé, any amin'ny gazety no mienjera. Ary rehefa mienjera ka enjeran'izany le mpanao gazety sy lay organe de presse de privé d'information. Ianao mpiaino, ianao mpijery, ianao mpamaky. Ary andeha ny véritable chasse à l'homme any amin'ty resaka internet sy ny karazany ity. Raha tsy aka ohatra fotsiny amin'io polémique an'io akanjon'ny vadin'ny filoham-pirenena io tamin'ny 26 nisy namoaka hoe $7,000 le sarina mananasy be eo amin'ny tratra 130 millions de FMG ozy ny paritaka ao amin'le trankala. De misy mamaly indrainy amin'ny sary mitovy 3 alina moa sa ohatrinona vidianana azy fa nizairina tery Mahamasina de raikitra le combat ao anatiny. De raha izany zany zao no exploitena entre parenthèse aloha fa le mpanao gazety koa aloha ro ny bra mahitahita atao mihitsy nisy mananasy ny lanjalanjainy zany teny am'le teny am'le mouvement inona ry ty mananasy ty révolution mananasy ty ataotsika ty ay le mananasy fandray am'le hoe akanjo mananasy ny vadin'ny filoham-pirenena ataotsika anaty fonteny iny. Fa nytitsika lazaina zany de hoe fianakavimbe mivelatra no voakasiky ty code de la communication ty. Zany moa tsy fananovana zany fa efa noraisinay manontolo koa le andraikitra de nitanterahana arak'izay napety azy satria zay le izy. Ka tamin'ny fandarana farany zany no niteneny zay engagement-ko zany hoe efa hita daholo ny danger ao anatiny lay code de la communication. Efa hita fa misy fisetrasetrana, efa hita fa maro amin'ny tsehatra iraisam-pirenena no tsy mankasitraka an'le izy. Ary io isy ako ny hatramin'ny resaka famatsim-bola sy ny karazany io. Sy no hoe raha atao ve io anakana andro zavatra resatsika zao sy ny andraikitra ataotsika amin'ny firenena sy ny fanabiazana ataotsika amin'ny olom-pirenena tsia. Izay le niteneniko hoe ataovy amboletra ary de lanio fa tsisy matahotra anio ary nahampiarina tsy andrariny ary io ka hoe misy zavatra ho tsongoloana miteny atao eto na ohatr'izany dia alefa eny amin'ny tribonaly.
de hoentiny eny amin'ny prison na hoentiny tsy maninona, mbola mamerina tsisy matahotra an'izany. Zay le natonga ny teny frantsay hoe je n'ai pas peur, fa lanio ary tsara maprisky. Kanefa de mbola tsy lany le izy, eo le fiarahamientana amin'ny namana rehetrarehetra, nidina teny ny tena, ary tsy zara efa be deabe ny namana nidina teny androany. Alanenina iny so mba afaka miverin-dalana e, so mba miexista ihany zany solom-bavambahoaka, so mba vahoaka koa ny mpanao gazety a tabataba de mba midradradratra am'le solotena no anapaka an'le izy ao andapa. Mbola misy solom-bavambahoaka ve ka maheno an'le olona mikikika ve le solom-bavambahoaka ka andray ny andraikitra manandrify azy, alanenina le natao. Fa rehefa tapitra moa ny alanenina ka olona ninona amboletra ihany io de qui vivra verra. Andao tsy maninona zany, mbola mamerina fa ny setrasetra amin'ny media io a nahitany zay mpitondra tany aloha tany faisana, de mbola tsy fay le atoriananao rupture avec le passé. Am'izao andro mazava zao, mazava ny lay esprit an'lay code tany Antsirabe efa naverimberiny namana rehetrarehetra zany, ny communauté internationale namerina an'izany. Le zavatra tapaka tany Antsirabe de ny orina teo amin'ny hoe principe de liberté. Ahoana no ametrahana le fahalalahana, inona daholo ny balise tokony apetraka. Fa rehefa novaovaina le izy taty amin'ny 2016 a, ary nanao an'izany constat zany mihitsy ny teo anivon'ny PNUD, de lasa ny orina teo ambonina esprit de répression, famoretana. Zany hoe na ny any ivelany ara zany tena mahatsapa fa misy endrika famoretana ato amin'ilay code. Zay no mahatonga ny mpanao gazety ny teny hoe ce code de la communication médiatisée est un code liberticide. Mamono ilay liberté zay nengiany le principe tam'le atrikasa tany Antsirabe. Ka rehefa inina no mamono an'le izy, zotike hoe apiaro lanio rasa, fa tsy moramora no ho fiantraika an'izany, tsy moramora na ny fifanenjehana avy eo ambadiky zany. Nefa raha n'le izy zany de lasa any aminao hoe eo ampelatana ny solom-bavambahoaka ity raha ty, ary zay no natonga an'le hoe andao anao dibe hoe ny miantenera amin'ny pirenena, anteny mihera zany eny de fa misahatra manahirany, mikitikitianao le izy fa tsy neranao tam'le olona rehetrarehetra concerné. Za eny ohatrany hoe tsy hoe raha tsy eritreritra ny tena na ohatran'izany fa alonge io olany de hitatsika ny meneran'ny tanàna fa voakasika daholo zay olona rehetrarehetra. Tsy fantatro hoe ahoana no ahafahany rehetrarehetra mahazo zany hoe manotoana tsy mpanao gazety rery.
zany hoe tsy ny fahalalany asa fanaovan-gazety irery ny voatotoana amity fa ny fahalalana kapobeny mihitsy na ny fahalalanao mahazo vaovao marina fotsiny aza de efa ho amboamboariny sasany daholo am'izay zany zao fanaovana zavatra. Ka isika mieritreritra atreto aloha mbola miezaka ihany a ametraka farafahakelina fanantenana arak'izany teneny zany avery koa fa tsy tahotra ny hoe aza laniny io fa matahotra zay a tsy problema lanio fa mba tsy asaro-javatra mbola manana fanantenana ihany a afaka mieritreritra hoe de tena sanatry ny vava tokoa ve le solombavam-bahoaka de tena tsy misy manana maizy azy sanatry ny vava ho a solombavam-bahoaka pour une fois manoloana le zavatra samy hafa efa nisy tany aloha hoe io nge zay tiany exécutif de manangatanana fotsiny de alohan'ny angananganantanana de misy zavatra malety alefa sanatry ve nareo solombavam-bahoaka regny misy mety manana station radio na télé any mifaritra misy azy any hiatra ty lalàna ty ndray manko manahirana de hoe tsy ho voakasika io le mpitondra efa naka exemple anankiray tsika tary aloha be tary hoe indraindray le organe de presse na le gazety nylay mpitondra mihitsika io manao zavatra hafahafa de reny ve zany tsy azo atao ininona ka isika mieritreritra fa manana ny maizy azy le olom-bo vidy ka naheno tsara ny ty journée ray manontolo ty tsika mieritreritra fa mba misy analyse ihany tokony ho atao eo anatrehan'ny projet de loi lanina hoe efa hita fa liberticide efa hita fa mitsangana daholo na union européenne na PNUD na reto maso ivo samy hafa reto hoe tandremo fa mampatahotra io zavatra olaninareo io azany misy contradiction flagrante mihitsy na atao maika be tereko masaka lay fandalina nylay lalàna fanitsina ny teti-bola mpanjakana loi de finance rectificative satria hoe rehefa lany io de ho débloquer ny financement fa le lendemain epitsoniny ianao de andany nylay projet de loi momba ny code de la communication médiatisée liberticide izay hanakana ny déblocage misy hatramin'ny fanohitra zany hatramin'io famatsim-bola io mety ikatokatona indray ny robinet satria misy principe misy valeur apetraky ny communauté internationale miantoka ny famoaham-bola fa tsy mandehandeha ho azy tahaka an'izao ka zay le apetratsika hoe io ohatra le hitany oniprainy amin'ny tribunal zany rehefa samy mifandahatra eo ny avocat sy ny karazany a de teny ny fampanoavana hoe ankinina ny fahendreny ny fitsarana tompoko ka any amin'ny député zany ankinina my fahendreny ny député ka io na ho lahy na ho vavy zany efa nytenentsika zany daholo ny enjeu rehetrretra de on est prêt vonintsika tsy maintsy misy fihetsika tsy maintsy misy mesure tsy maintsy misy fomba fiasa manoloana ny hoe lany le izy na tsy lany le izy na ahoana ka de arakarak'izay rivotra mivoaka ny tsimba zaza zany a no ho toy ny combat